misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsireray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity ifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizarany ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina an'io dia hivavaka isika. Ry tompo mpanjakanay mbola velom-pisaorana anao izahay satria mbola mena izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao mangataka aminao mba ho fampianarana avy aminao rery ihany no azonay eto ary aoka ambolenao zavatsoany ao anatinay ka vaozinao manjakariva ny fisainanay aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tsy misy seza fiandrianana eto an-tany. Nanantena ireo mpitsikilo fa hamaly mivatana amin'ny fanontaniana izy ireo Jesosy amin'ny fomba anankiray na amin'ny fomba hafa. Raha hoy izy hoe voarara mandoa ny hetra ho an Kaisara dia nitatery ny tany amin'ny manam-pahefana Romanina izy dia avy eo nisamborina noho ny firongatry ny fikomiana tamin'izany fotoana izany. Raha toy indray izy ka lazaina fa ara-dalàna ny fandoavan-ketra dia nokasain'izy ireo hiampahanga azy eo anatrehan'ny vahoaka hoe mpanohitra ny lalàn'Andriamanitra io. Ankehitriny anefa dia nahatsiaro tena ho very hevitra sy resy izy ireo. Korotana izany ny drafoka sy ny paikady izay nentin'izy ireo. Ny fomba famitinana ny famahana ny fanontanian'izy ireo dia tsy namelana azy ireo akory hitenina dia iray kely aza. Tsy fandosirana ny valitenin'i Kristy fa valiteny mazava ho an'ilay fanontaniana. Nohazoniny teny an-tanany ny vola madinika Romanina izay nasiana ny anarana sy ny sarin'i Kaisara dia nanambara izy fa satria ny aina teo ambanin'ny fiarovan'ny fahefan'ny Romanina izy ireo dia tokony hanome ho an'io fahefana io ny fanohanany azy ireo raha mbola misy izany ary tsy manohitra any amin'ny adidy ambony ihany koa kanefa na dia manaiky amin'ny fivavahana ny lalàn'ny tany azy izy ireo dia tokony hanolotra ny tsy fivadihany voalohany indrindra amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Saingy ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny fivavahana dia misy vahoaka marobe izay araka ny noany dia miasa ho amin'ny fanorenana ny fanjakan'i Kristy ho fanapahany eto an-tany sy ara-nofo. Ireny izy ireo ny hanao ny tompontsika ho mpanapaka ny fanjakan'izao tontolo izao, ho mpanapaka eo amin'ny kianjany sy ny tobiny, ny lapan'ny mpanao lalàna, ny lapan'ny tsenany. Manantena izy ireo fa hanjaka amin'ny alalan'ny lalàna izay ampiarin'ny fahefan'olombelona izy. Koa satria tsy eto mivantana Kristy dia izy ireo mihitsy no isolo-toerana azy. Hanatanteraka ny lalàn'ny fanjakana izy. Ny fananganana fanjakana tahaka an'izany izany no nireny jiosy tamin'ny andron'i Kristy. Ho nandray an'i Jesosy izy ireo raha naniry ny hanorina fanapahana ara-nofo izy, hampiatra an'izay verina ho lalàn'Andriamanitra ary hanao azy ireo ho mpanambara ny sitrapony sy ho solo-tena amin'ny fahefany. Hoy izy hoe tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako izy. Tsy nentina indray ny seza fiandrianany tany tokoa Kristy.
ny fitondrana izay nianianan'i Jesosy a dia simba sy nampahory teo amin'ny lafiny rehetra. Dia nitomany sy fanararotana ny betsaka tao, ny fanendahana, ny sy fandeferana, ny abibiana, tsy nanandrana fanavaozana sivily anefa ny mpamonjy, tsy nanafika sy ny fanararotana nasionaly izy na nanameloka ny fahavalo-pirenena, tsy nitsabaka tamin'ny fahefana na ny fitantanana ny eo amin'ny fitondrana izy izay modely ho antsika dia niatakataka tamin'ireo fitondram-panjakana teto tany. Tsy hoe sanatsitsy ny raha ny fahorian'ny olona akory fa noho ny fanafodiny dia tsy miankina amin'ny fipetrahan'ny olombelona sy velany fotsiny ihany. Mba hahomby ny fanafody dia tsy maintsy mipaka amin'ny olona tsirairay ary tsy maintsy mamerina ny fo ihany koa ireo olona ireo. Hitako fa diditsika amin'ny toe-javatra rehetra no mankatoa ny lalàny tanitsika raha tsy mifanohitra amin'ny lalàny ambony kokoa izay nolazain'Andriamanitra amin'ny feo re avy tany Sinay izany. Ary rehefa afaka izany dia voasokotra tao amin'ny vato tamin'ny ratsan-tanany ihany izy ireo izay manana ny lalàn'Andriamanitra voasoratra ao am-po dia akatoan'Andriamanitra mihoatra noho ny olona, ary tsy ho ela dia akatoa ny olona rehetra noho ny ala amin'ny didin'Andriamanitra na dia kely aza. Ny vahoakan'Andriamanitra izay nampianarin'ny fitaovam-panahy avy amin'ny fahamarinana ary tarihan'ny fieritreretana tsara mba hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra dia handray ny lalàny izay voasoratra ao am-pony ho tahaka ny any izay fahefana izay efa azony na ekeny sy ankatoavany. Dia mba ho tahaka an'izany tokoa ny fijerintsika sy ny finoantsika sy ny fanaontsika eo amin'ny toerana misy antsika amin'ny maha-mpanara-dian'i Kristy dia Kristy no ohatra velona amin'ny dingana rehetra izay ataontsika. Noho izany dia nangataha fahendrena avy amin'ny Jehovah ny amin'izay zavatra tokony atao sy ekena eo anivon'ny andraikitra misy anao, ka ny fanahany fahamarinana ny fanafaka anao amin'ny zavatra rehetra. Amen. Vavaka isika, iranay tsara indrindran-danitra mbola velom-pisaorana anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra ray ho manaiky ho modelinay. Ianao ilay fahamarinana, ianao ilay lalana mangataka ny fanahinao masina izay hanoro hevitra sy hanoro lalana ny mandrakariva ny amin'izay tokony atao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.